ry mponina-Antananarivo isika manatrika eto. Fifaliana lehibe raha mahita an'izao fanolorana tolotry ny Fondation Viseo an'ireto fitaovana entina hiasa. Amafisiko fitaovana entina hiasa. Raha ny eno ny kabarantsika teo dia naneo tsindrom-paingitra ho antsika izy hoe inoko fa tsy anaovanareo asanareo manokana ireto fitaovana ireto fa tena hiasa ho amin'ny tokony ho izy ho an'ny lasa nataontsika hanompoana ny vahoaka an'Antananarivo. Cheikh Moustapha, aza matahotra ianao raha mbola eto amin'ny fiadidiako dia hiezaka foana hitandro sy hanafatrafatra an'ireto mpiara-miasa amiko reto. Ny fitaovana omenareo dia anisany rivotra lehibe anankiray anosika anay andeha hanao asa tsaratsara kokoa an'ity tanàna an'Antananarivo ity. Ry mpiara-miasa namana, raha mahazo izao fitaovana izao tsika dia ny tanàna izay namatrahana atsika, izay nametrahany vahoaka fitokisana atsika, izay hanompontsika ny vahoaka, dia aoka izay foana no himatimatisantsika. Ny olona vonina hanome, tsika kosa mba aoka vonina hikarakara sy hitandrina amin'ireo fitaovana nomen'ireo. Raha eto amin'ity commune urbaine Antananarivo ity, betsaka izay fanomezan'olona azontsika teto izay, ary isorana ireo malala-tanana tamin'izany fitiavana ny tanàna an'Antananarivo izany. Ankehitriny dia inoko fa tonga any amintsika mpiara-miasa ny afatra. Ny fitaovana izay menantsika anaovantsika asa ho an'ny tanàna an'Antananarivo fa tsy asantsika hoe mila mandeha metsena dia mitondra amin'ny madama eo ambonin'ity moto ity, engany ka tsy izay. Raha andeha hitondra amin'ity fiara ity dia mila mividy araka ny teny teo hoe vidy fandriana ery isotry, dia ndao aloha ampiasaintsika ny pick-up fa mila mividy fandriana. Inoko fa tsy isy izay, satria aoka mba ho modely tsika voalohany indrindra, ary mino aho fa raha manao modely tsara tsika ao aorian'izao mbola misy zavatra hafa indray ho ateron'ny Fondation Viseo. Metsika ty ako sasany. Distingués invités, chers amis d'Antananarivo, bonjour à tous. Manaol, je m'appelle Moustapha Irekji, président de la Fondation Viseo, et je dois vous avouer quelque chose. Quand j'ai annoncé à mon équipe que nous allions faire un don pour Franck Moto et de pick-up à la ville, l'un de mes collègues m'a demandé, mais vous êtes sûr, vous avez vu comment les gens y conduisent à Tana? Et j'ai répondu, c'est exactement pour ça qu'on le fait. Parce que pour dompter la circulation la plus créative, la plus audacieuse et la plus aventureuse de Mada, il faut, parce que c'est pas à l'auto-école qu'on apprend ça, savoir rouler une charrette sans s'énerver, ne pas rayer sa voiture quand on se fait coincer par un taxi-brousse chargé de valises et de montants sur le toit. Donc, mais plus sérieusement, à la Fondation Viseo, nous croyons qu'une ville avance à la vitesse de déplacement de ses habitants. Et à Tana, on n'avance pas trop vite en ce moment. Les dévoués agents publics de cette capitale travaillent souvent avec des équipements qui devraient se reposer dans un musée. Ces 30 motos permettront à nos policiers d'intervenir rapidement, de réguler la circulation, de protéger les citoyens. Et les deux pick-up, je voudrais dire quelque chose d'important à leur sujet. Az an piasana amin'ny fifindra monina isabotsy lahady zany, fantatry ny zavatra mitranga, misy mahazo fandriana vaovao dia ilainy le fiaran'ny commune. Elles sont pour les Tananariviens, pour les urgences, pour l'action publique, pour que la mairie serve cette grande ville avec dignité. Monsieur le maire, permettez-moi de m'adresser directement un instant. La Fondation Viseo donne parce que la volonté seule ne suffit pas. Mais comment se donner les moyens lorsque les moyens viennent à manquer? Nous donnons parce que nous croyons en cette ville, cette capitale bruyante, belle, chaotique et magnifique. Tananantsikut, Aranzanantsikotu. De notre part envers vous, de notre part
envers chaque citoyen qui mérite de meilleurs services publics et des rues plus sûres. Irayan zan fangatananay ampiasa tsara fitaovana matetika raha misy manontaniana hoe avaizany ireo fiariny ireo da zao hoe avy amin'olona mino anareo ho an'ny ben'ny tanàna sy an'ny ekipany faly isika manampanareo. Et aux 30 policiers qui vont bientôt sillonner ces rues en moto, que vous ne tombiez jamais en panne d'essence en pleine poursuite. Ya, teto anivon'ny tobon'ny vondron'ny polisy munisipaly dia nisy lanonana izay nitanterahana androany. Fametrahana ny galonan'ireo contrôleur principal de classe exceptionnelle. Eto anivon'ny vondron'ny polisy munisipaly moa dia misy sokajy na koro anakefatra, dia eo ny corps des encadreurs, ao ny corps ny contrôleur, ao ny corps ny brigadier ary ny corps ny agent. Lanonana tsy manam-paharoa ilay nitanterahana androany satria ny première promotion no nosalorana ny galonany izay raha tsy aivina dia nidirina teto amin'ity tobon'ny polisy munisipaly ity dia tamin'ny fito amby roapolo ny volana septambra taona 2000. Enina amby roapolo taona zany zao no nitsanganan'ny vondron'ny polisy munisipaly izay manana didy amin'ny fametrahana filaminana amin'ny ankapobeny, fitandronan'ny fahadiovana, fiarovana an'ireo foto-drafitrasa, fandridana ny fifamoivoizana ary ny tantsoroka an'ireo sampan-draharaha rehetra sy ny fahatsy fitalehavana eto anivon'ny fiadidina ny tanàna Antananarivo. Ina zao ny tombony amin'ny fisian'ny zareo indray satria niakatra ny grady manana zany fomba fiasa. Ny fiakarana grady zay moa dia mitaky andraikitra. Ny andraikitra zay dia eo anatin'ny fanaraha-maso sy ny fametrahana lamina amin'ireo olo-behezina. Ankehitriny dia ny tombondray zany ireo mitondra an'izay grady na contrôleur principal de classe exceptionnelle zay na hoe lieutenant eto anivon'ny vondron'ny polisy munisipaly mino izahay fa ho apetraka amin'ireo ny andraikitra izay jerena ny ahafahana manatanteraka ny asa sy ny adidy sy ny andraikitra napetraka tamin'ny polisy munisipaly. Enina amby roapolo taona zao ny polisy to, inona zany ny fanatsarana ny asa izay tokony hiseho eto an-tanàna Antananarivo? Ya, amin'ny maha enina amby roapolo taonan'ny polisy munisipaly zay dia ao anatin'ny andraikitra izay nenan'ny polisy munisipaly ny fandaminana amin'ny ankapobeny ny eto anivon'ny tanàna Antananarivo amin'ireo izay voafaritra ny lalàna rehetrarehetra. Ka arak'izay zany dia ho hita maso eny amin'ny toerana rehetrarehetra eny voalohany indrindra aloha ny fisian'ny polisy munisipaly ary miezaka ihany koa izahay mba ho polisy munisipaly mendrika ary vonona manatanteraka ny asa no hita eny amin'ny toerana rehetrarehetra izay tokony io sahan'ny polisy munisipaly izay ary anatanteraka ny vina izay apetraky ny délégationna manokana izay taritin'ny andriamatoa filohan'ny délégationna sy ireo mpanampy anazy ndala sy ny staff rehetrarehetra eto anivon'ny fiadidina ny tanàna Antananarivo.